Ako ny fiarovam-pirenena. Fandarana manokana ho an'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Ako ny fiarovam-pirenena. Miaraba antsika rehetra tompoko lahy sy tompoko vavy manaraka ty fandarana ako ny fiarovam-pirenena ity. Ny resantsika anio makasika ny sampana iray mivonona ao anatin'ny direction générale des organismes de défense na DGOD dia fitaliavana ny mpiady ty tanindrazana na DCN direction combattante des nationalistes koa manasantsika ampanajana iaino hatramin'ny farany. Ako ny fiarovam-pirenena. Araka ny volazantsika teny ampiandohana dia fitaliavana ny mpiady ty tanindrazana na DCN direction combattante des nationalistes dia sampana iray mivondrona ao anatin'ny direction générale des organismes de défense na DGOD eo ambany fiahin'ny ministère ny fiarovam-pirenena. Izy io dia misana manokana ireo mpiady tranaina ty tanindrazana ny taona 1700 mikarakara ihany koa andreo fotrafitrasy mifandraika amin'ireny etsika 1700 ireny. Anisan'izany ny etsika fahatsiarovana ny 20 mars 1700. Ohatsela akory dia nikarakara ny etsika fahatsiarovana ny namonona ireo mpiady ty tanindrazana teny ampitifirana ankatso ny DCN. Io toerana atao hoe ampitifirana ankatso io dia toerana nitifirana ireo malagasy niady ary nanolotra ny ainy ho an'i Madagasikara ho fiverenany ny fahaleovantena sy ny fiandrianam-pirenena. 5 rahalahy ihany ny fantatra anarana atreto anisan'ny nitifirana tena ampitifirana hatramin'izao dia lieutenant Andriamaromanana, Rakotodrabe Samuel, Ratsimbazafy Samuel, Bekamis ary Lezoma. Izy 5 rahalahy ireo no nitsaraina teny Andafavaratra ary nitifirana teny ampitifirana ankatso tamin'ny taona 1700. Manazava ny tantarany toerany eny ampitifirana ankatso iny ny taleny ny fitaliavana ny mpiady ty tanindrazana na ny DCN ny colonel Randrianantenaina Emilson. Raha ny ampitifirana ankatso no jerena de misy ireo malagasy ty tanindrazana zay nitifirana teo. Betsaka izy ireo nitifirana tao fa betsaka ihany koa ny tsy fantatra anarana. Fa nylazaintsika eto de misy ireo 5 zay fantatsika ny anarana nitifirana tao amin'ny toerana io. De tsisy akory zany fa ny lieutenant Andriamaromanana, Rakotondrabe Samuel, Ratsizafy Samuel, Bekamisy ary Lezoma. Amin'ny toerana io ihany araka zay le voalaza teo zay hoe betsaka ny malagasy nitifirana tena. De misy toerana anankiray eo sahabo 200 metatra miakandrefana nandevenana ireo malagasy ty tandrazana zay tsy fantatra anarana. Raha ny baiko azonay zany avy nanto ministra zay anisany maminandratra avo an'ity fitiava-tanindrazana tia sy ny tolona 1700 dia ananganana tsangambato io toerana io ho fahatsiarovana andreo malagasy ty tandrazana zay tsy fantatra anarana. Eto ihany koa ngambanyzahay dia ametraka fanamariana satria misy ny famoahana gazety mikasika ny fanononana anaran'olona teny ampitifirana. Mariana eto aloha zany fa Andriamatoa ministra dia tsy nanonona mihitsy ny anaran'ny Andriamatoa Rakotondrabe Samuel tao anatin'ny kabarina. Fa zay kosa nefa ny miangavo atsika rehetra raha misy zay manana information na données zay tsy nanay eto amin'ny DCN mifanantony tsika fampiresaka atsika satria zay mitanjona ny ananatsika ny tantaran'ny firenentsika am'izay mahafeno sy mahalafatra azy. Fa kosa rea mba tsy hanao tsika fanambarana zay mety tsy fanaraka am'izay zava-misy. Ny tsangambato mikasika ny ampitifirana io de efa nisy io hatram'izay fa taona 520 zay vao hita io toerana io zay tao anatin'ny kritrala tokoa. Ny taona 20 ny tato amin'ny fitaliavany mpiady tandrazana nanomboka nanadio sy nanatsara ny toerana zay mariny eto ihany koa zany fa nisy ny fanampin'ireo tsara sitrapo. Anisan'izany ireo andiany mitondra ny anarany lieutenant Andriamaromanana avy eo amin'ny sekoly miarabina pirenena zay anisany ihany koa nanampy fanatsarana ny toerana io.
am'izao fotoana zao raha jerevantsika l izy a de misy fiovany be io toeran'io zay zany a no mikasika ny tsangam-bato ny zay atao amin'ny fitaliavany mpiadetan-drazana dia manentana atsika rehetra handalo ato aminay amitsika angamba ny maromaro koa satria ity toerana zay fampiratiana tya dia natao atsika mianakafy natao atsika malagasy rehetra ty toerana tya dia maneho ireo zavanitranga tamin'izany fotoanany 7 ny ainan'ireo ray aman-dreny atsika ireo tao anatiny fangirifirina sy fijaliana tokoa ny ainandry zareo misy ara ny ainana foy tamin'izany fotoana zany manentana atsika rehetra mba handalo ato hitsidika na itsika eto amin'ny tapitanàna Antananarivo sy ny manodidina na itsika indrindrandrindra tsika any amin'ny faritra raha misy fotoana andalovana fa tantaranam-pirenena dia natao atsika rehetra manentana ihany koa atsika tanora rehetra andalo hitsidika hijery satria ny tantaram-pirenena dia mipetraka ka adiditsika tanora adidinareo tanora ny mahafantatra tanànam-pirenentsika amin'izany no ahafahana mijery lavitra ary ihany koa mamisavisa ny tokony natao hoe tsika manampy ny firenentsika amin'ny fampandrosoana mba tsy ho raraka antany ny ranyreo razambe ray aman-drenitsika maty no ny ady fitiavatanindrazana miredareda eo anivontsika malagasy ny fitiavatanindrazana hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena ny général Cotonel Richard ary nanentana ny rehetra indrindra ny tanora anamafy ny fitiavatanindrazana zay lovana petrika ireo ray aman-dreny teo aloha ny ady ary nanolotra ny ainy ho an'ny Madagasikara dika fa ny fitiavatanindrazana dia miredareda ao nivony tsika malagasy ny vahoaka malagasy ary zany koa dia milaza ihany koa fa manana fahasahilotsika ary manana finiavana eo amin'ny fiarovana ny fiandranam-pirenentsika rolareo dia mitolona efa mapolo taona maro zay ary ny faleovan-tenatsika dia fantatsika tsara fa tamin'ny taona 1970 ny vera tanteraka tamin'ny 9 jiona zay maritsika farany teo izao kosa tsika dia malagasy mijoro ihany koa miatrika ny zavatra miseho irasem-pirenena ary tokony mijoro anatin'ny fitiavana zany nositsika zany a anatin'ny fiarovantsika zany fiandranam-pirenena zany a izay matimatesan'ny filoam-pirenena ankehitriny ary ihany koa fiarovantsika ny fiandranam-pirenentsika sy ny fahaleovantena Madagasikara itsika dia manana ny fisainam-pirenentsika fotsy mena maintso izay atsangatsika atrany hatrany isa-maray isaky ny toerana rehetra zay tokony isin'izany itsika dia manana ny folo alin-da izay miaro ny vahoaka sy ny fananany izay miaro ny fiandrianam-pirenenan'ny malagasy ka noho izany dia manaitana nyreo tanora rehetra zandry mba hitodika amin'ny tantara ahafantatra ny dikany atao hoe fahaleovantena ny dikany atao hoe fiandrianam-pirenena ary indrindrandrindra ny antony tokony hijoroana ho vahoaka malagasy vanina miaro ny fiandrianam-pirenena miaro ny fahaleovantenam-pirenena zany hoe sy milavo itsika ninina zavatra mitranga dia sy manaiky ho lavitsika fa mitraka hatrany ary miatrika hatrany ny zava-misy rehetrarehetra ninina fomba fitrangany ninina fomba fiatraikany nisy ny kere miarinitsika nisy ny covid miarinitsika na hiakatra ny vidin'ny carburant sy izany akory ny atsika mampirotana atsika fa miatrika tsika ary mijoro ho vahoaka malagasy vonona fahatrany izay ihany koa no mamarina ny fandarana ako ny fiarovam-pirenena ity misaotra atsika ny aino hatramin'ny farana amin'ny herina ny otozao indray ny fiarantsika manaraka mandra-piona tompo ako ny fiarovam-pirenena fandarana manokana ho an'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ako ny fiarovam-pirenena